Fanambarana ihany koa androany ireo mpampianatra sy mpandraraha eo anivon'ny CEG Antanimena fanatsatra ny fampianarana mandrapivaly ny fitakian'izy ireo takian'izy ireo ny fanovana ny rafi-panabeazana izay misy lesoka goavana eto amin'ny firenena. Eo ihany koa ny resaka tambikarama ho an'ny mpampianatra sy ny fampidirana ireo mpampianatra afirama ho lasa mpiasa-panjakana. Betsaka loatra ny lesoka misy eo amin'ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara hoy ireo mpampianatra sy mpandraraha eo anivon'ny CEG Antanimena. Noho izany indrindra no antony nanaovan'izy ireo fanambarana androany fa mila fanovana ny rafi-panabeazana izay misy lesoka goavana eto amin'ny firenena. Manao fitakiana amin'ny tompona andraikitra ara-panjakana izy ireo, ny fampitoviana ny grille indiciaire sy ny fampiakarana karama izay tsy nisy nandritra ny fitaona, eo ihany koa ny fampiakarana indemnité de logement telo hetsy ariary, ny fanaovana automatique ny avancement, intégration ary ny distinction honorifique sy ny fandraisana ny mpampianatra afirama ho mpiasa-panjakana. Izay mpampianatra sy mpandraraha eto amin'ny CEG Antanimena dia manao izao fanambarana izao. Ny mpiasa rehetra dia nanapa-kevitra fa atsatra ny fampianarana mandra-pivaly ireto fitakiana manaraka ireto. Voalohany, fanovana ny rafi-panabeazana izay misy lesoka goavana eto amin'ny firenena. Faharoa, fampitoviana ny grille indiciaire sy fampiakarana ny karama izay tsy nisy nandritra ny fito taona. Fahatelo, fampiakarana ny indemnité de logement ho telo hetsy ariary. Fahaefatra, fanaovana automatique ny avancement, intégration ary ny distinction honorifique. Fahadimy, fandraisana ireo mpampianatra afirama ho mpiasa-panjakana. Fahaenina, fanafainganana ny remboursement des frais médicaux sy ny vacation. Fahafito, fisitrahana ara-dalàna ny installation à la retraite. Miverina amin'ny laoniny fampianarana rehefa mivaly ny fangatahana mpanabe sy mpandraraha rehetra. Izao no atao dia ho fanehoana ny fiombonana sy firaisana feo amin'ireo mpampianatra sy mpanabe namana manerana ny nosy. Masina ny fanabeazana. Saotra tompoko. Miatao araka izany ny fampianarana eny amin'ny CEG Antanimena raha toa ka tsy voavaly ireo fangatahana ireo. Miverina amin'ny laoniny kosa ireo fampianarana rehefa mivaly ireo fangatahana ny mpanabe sy mpandraraha rehetra raha ny fanazavana.